Mana isan'andro fandaharana tolotry ny fikambanan'ny Mpiara mamaky ny Baiboly eto Madagasika. Dia faly miara-mantsika rehetra indray izay manaraka izao fandaharana mana isan'andro iarahanao amin'ny fikambanan'ny Mpiara mamaky ny Baiboly izao. Manohy ny boky ny Genesisy isika. Genesisy 7:20 ka ny 9:20 ka hatramin'ny 7:30 ny arahantsika mamaky indray amin'ity anio ity. Ndeha ivavaka angataka amin'ny fitarihan'ny fanahin'ny tompo mialohany hamakafakatsika izany tenin'Andriamanitra izany, satria olombelona ihany no mizara ny teny fa ny fanahin'ny tompo kosa no afaka manavatsava any anatin'ny fosiny saitsika, ilay fanahy mpampahery, mpananatra, mpitaridalana, dia angataka ny asan'ny fanahin'ny tompo isika ho amintsika tsiraray avy. Vavaka isika. Isaoranay anao Andriamanitra mbola manome anay fotoana ahafahanay mandray ny afatry ny teninao. Fa ny teninao tokoa dia tena fanily ny tongotra sy fanazavana ny lalanay. Ny teninao dia mahasoa fampianarana, fantsiny izay diso, fitaizana amin'ny fahamarinana, satria tianao izay mba ho tanteraka amin'ny fanarahana anao, ho tanteraka amin'ny asa tsara rehetra. Dia irinay indray aza mba ho tanolona ka n'irin'ny teninao anie, ny fonay tsiraray avy izay mandray izao teninao izao. Ka naiza toerana misy anay dia mamangia anay, mitenena aminay amin'ny fombanao, amandry amanitra anao, fa tianao anao indray izahay. Dia naranao Kristy tompo tianay, nanaovanay izany vavaka izany, sametrahanay izao fotoana iarahanay eto izao indray. Misaotra Jesosy. Amen. Genesisy 7:20 andininy 7:20 no vakitsika hatramin'ny 7:30 dia isainitsainantsika hoe inona ny ohatra tsara lahitahaka ary inona ny tsy tokony atao ao amin'izao andalatsoratra masina vakitsika izao. Vakiko ny teny amin'ny Baiboly dika teny iombonana eto Madagasika. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe, dia lasy Jakoba nankany amin'ny rainy ka niteny hoe dado, dia namaly azy kosa izy hoe inty aho anaka, fa iza moa ianao? Dia hoy Jakoba taminy, izao no hoe Esau zanako lay matoa, efa nanao arak'izay nolazainao aho, koa miarena, ary mipetraha hihinana avy amin'ny azako mba hitsofanao rano ahy. Nanontany azy kosa Isaka hoe, ahoana ny nahitanao aza faingana toy izao anaka? Fa namaly izy hoe, ny Tompo Andriamanitra ao no nampahatonga azy teo anatrehako. Dia hoy Isaka tamin'i Jakoba, manatona kely hoe, anaka, hitsapako anao mba ahafantarako ka Esau zanako koa ianao na tsia. Dia nanantona ny Isaka ray ny Jakoba, ka notsapainy, ary nilazainy hoe ny feony dia feon'ny Jakoba, nefa ny tanany kosa dia tanany Esau. Tsy fantatra Isaka i Jakoba, satria rakotra volo toy ny tanany Esau rahalahy ny sandrany. Kanefa talohan'ny hitsofany rano azy, dia nanontany azy indray izy hoe, ianao tokoa ve ny Esau zanako? Ka novaliany hoe, eny, izao no izy. Dia hoy indray Isaka taminy, ary soe ary hinanako zato azanjanako mba hitsofako rano anao. Dia narosiny izy ka nihinana, ary nitondrany divay koa ka nisotro. Taorianan'izay dia hoy Isaka rainy taminy, manatona kely hoe ny zanako ka manoroa ahy. Dia nanantony Jakoba ka nanohika andrainy, ary noho nyreny Isaka no fofon'ny fitafiana, dia nitsodrano azy izy, nanao hoe, indre izany fofon'ny zanako, fa tahaka ny fofon'ny sa notahin'ny tompo. Omen'Andriamanitra anao anie ny andon'ny lanitra sy ny tsirony tany, ary ny vary amin'ny divay betsaka. Anompo anao anie ireo firenena, ary ankokao natrehanao ny vahoaka maro. Ho tompon'ny rahalahinao anie ianao, ka iankokao ny laonao ireo zanaky ny reninao. Ho voaozina anie izay manozo anao, ary ho asoavina anie izay manisy soa anao. Dia nivoaka ny efitrano Jakoba noho ny vitany Isaka ny fitsofan-drano azy.
nefa raha vao midify teo anatrehany ray izy de tonga kosa Esau rahalainy avy ny azy. Ray maso manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mitohy ny tantara ny fitsofan-dranony Isaka, ny zanany. Raha Esau ny tokony nitsofony rano, de hitantsika eto amin'ity toy ny tantara ity, fa i Jakoba no teo amin'ny toerany. De tonga amin'ilay vazovazo fitenenana ankehitriny hoe i Esau no nafarana, Jakoba no tonga. Fa ahoana tokoa moa no fandehan'ilay tantara raha jerentsika? Raha jerena izy mivady de samy manana ny foronany fony. Esau norona ny foniny rainy, Isaka. Fa Jakoba kosa norona ny foniny reniny, dia i Rebeka zany. Areo ny matetika olana, tsy tamin'ny androny Isaka ihany, fa na amin'izao andro iainantsika zao aza. Ary zay no ohatra tsy tsara lahitahaka voalohany. Lay foronana samy hafa eo amin'ny ray aman-dreny. Ny an'i Isaka, Esau ny tao am-pony. Ny an'i Rebeka, Jakoba ny ao am-pony. De manjary miteraka olana, na eo amin'izy ray aman-dreny, na eo amin'ny zanaka. Izany ary hitantsika tsara fa raha misy olana ao anivon'ny tokantrano ao, de rehefa misy hoe ity zanaky dada, zanaky neny, fa tsy hoe zanaky dada sy neny. Ary matetika mampiady ny mpivady, na mampiady ny mpiray-tam-po, na mitondra ratra eo amin'ny zanaka, na mahatonga ny zanaka ieboebo, de matetika zay le hoe mahatsiaro tena tiana noho ny hafa, iangarana noho ny hafa. Ary tsy zava-baovao zany, fa tamin'ny andron'ny Baiboly de efa nasehon'ny tenin'Andriamanitra miariary zany, mba hametrahany le hoe ohatra tsy tokony atao. Ohatra tsy tokony ho atao. De apetrao ny fanontaniana. Raha ray aman-dreny ianao, manahoana ny fandraisako ny zanako ao anatin'ny fahasamihafana, ao anatin'ny tsy fitoviana? Misy ve fanavakavahana na fanilikiliana ankolaka mety tsy mivantana? Ary misy ve tiana kokoa noho ny hafa? Fa mitombony zany na mizanaka nateraka, na ny zanaka ara-panahy, na ny zanaka beazina, na nivon'ny sampana, fikambanana, fiangonana, na fiarahamonina. Misy ve zany? Fa manimba zavatra eo amin'ny fifandraisana, ny fananana izany toe-po amam-panahy, hoe mirona kokoa amin'ny ray noho ny iray. Ny fitiavan'Andriamanitra raitsika de mitovy ny fitiavany antsika rehetrarehetra, fa tsisy tombo sy ala. Ary zany ary natonga ny Paoly ny teny, fa rehefa tonga ao amin'Andriamanitra isika de tsisy tsony ny jiosy sy ny jetilisa, ny ambany lalàna sy ny tsy ambany lalàna, fa iray ihany isika rehetra rehefa ao anatrehан'Andriamanitra ray, tiany ary mitovy ny fitiavany ny olombelona rehetra. Ary zany ny tsara lahitahaka, ny fananana ny fitiavan'Andriamanitra ray, lay tsy mba manavakavaka, tsy mba manao hoe tiatiako kokoa no ity. Fa ohatra ingezabe sotontsika atao anatin'ity tantarany Isaka sy Rebeka ty, de zay. Isaka nirona kokoa tany amin'ny Esau, Rebeka nirona kokoa tany amin'ny Jakoba. De hitantsika ny fiantraikany taty aoriana,
hitantsika ny fetraikany taty ariana. Fa ny zavatra faharoa ihany koa, inona ny ohatra tsy tsara laitahaka ao anatin'izao. De fantatsika tsara fa voateraka izy miralahy, satria zazanentina mbavaka ireo. Ary rehefa zazanentina mbavaka ireo a, tsy niteraka Isaka sy Rebeka ratsy 20 taona taty aorianany fanambadiany. Hitantsika zany ao amin'ny Genesisy 5:20. 20 taona taty aorianany fanambadiany izy vao niteraka. Ary rehefa niteraka izy de niteraka kambana. De zao ny filazan'ny Baiboly azy. Genesisy 5:20, 20. Rehefa feno 40 taona izy de nanambady an'i Rebeka, anabaviny Labana, zanaka vavin'ny Betuela, izay Aramaniana tao mpandana Arama. Nitaraina tamin'ny tompo amin'ny vadiny Isaka satria tsy niteraka izy. De noetoy ny tompo ny fitarainana, koa ny toe-jazy Rebeka vadiny. De nifandaka ireo zaza kambana tao an-kibony. Ka hoy Rebeka hoe, raha toy izany, nahoana re aho de ny toe-jazy de lasa nanontany ny tompo izy, fa namaly azy ny tompo hoe, firenena roa no ao an-kibonao, vahoaka roa tonta no ateraka ao. Ny ankilany hahery no ny andaniny, ny zokiny hanompo ny zandriny. Zany no teny fikasana nomen'Andriamanitra any Rebeka fa tsy Esau, rehefa bevoka Rebeka. Somary sahirana izy nitondran'izy roalahy kambana, Esau sy Jakoba zany tao an-kibony. De niteny, raha toy izany, nahoana reo no toe-jazy de lasa nanontany ny tompo izy. De ny tompo niteny hoe, firenena roa neny ao an-kibonao hoe, vahoaka roa tonta no ateraka ao hoe, ny ankilany hahery noho ny andaniny, ny zokiny hanompo ny zandriny. Zany hoe radiniana zany, de lay zandriny no hahazo lay tombotsoa no lay zokiny. Jakoba tsy nahatakatra an'izany, Esau tsy nahatakatra an'izany, ny rainy tsy nahatakatra an'izany Isaka, fa lay reniny nahatakatra an'izany. Takatry Rebeka zany planin'Andriamanitra zany. Ho an'ny Isaka rehefa itsodrano izy de zao hoe, amin'ny fomba maolona, ny zokiny no tsofina rano, satria ny zokiny no mpandova voalohany, mahazo ny anjara roa vao ny zandriny. Kanefa tsy zay ny planin'Andriamanitra tamin'ny Esau sy Jakoba, vao tany ekibo fotsiny izy, de Andriamanitra efa niteny hoe, lay zandriny no hoy. De hitantsika tsara ihany koa Esau fa tsy mahatakatra ny mahasarobidy izany, fa ny eto tany ihany neny Esau, ka nisy fotoana namidiny tamin'ny Jakoba ny fizokiany. Ary zay no nahatonga leo hoe Jakoba no ny fidian'Andriamanitra no Esau. De hiteny fetsika zany hoe, ary miangatra koa zany Andriamanitra, zay le maha-Andriamanitra an'Andriamanitra, tahaka ny Rebeka sy Isaka iny. Andriamanitra maso mandidy amin'ny zavatra ataony, ary efa manam-planiny izy ao anatin'izay, ary efa mahalala ny toe-pon'ny olona tsirairay avy izy amin'ny fifidianana zay ataony. Fa hitantsika tsara fa inona moa ny olany Esau, raha Esau tokoa ny nahazo lay tsodrano. De hitantsika tsara fa Esau tsy mihevitra fa-tsy ny zavatry ny tany, namidy ny fizokiana, satria te hinan-kanina izy. Esau tsy mihevitra fa-tsy ny zavatry ny tany. Hitantsika tsara izy fa rehefa nanambady de nanambady jentilisa, nakariny vady, ary nakarariaina ny rainy zany, nakarariaina ny reniny zany, zavatra natao zany. Tsy nihevitra ny an'Andriamanitra Esau, fa nihevitra ny an'ny tany. Ary zay le hoe Andriamanitra mahalala ny fotsika, mahalala ny zavatra rehetra mandeha eo amin'ny fiainantsika, de mahalala ny fomba hitondran'ny olona tsirairay avy izy. Fa Isaka tsy nahatakatra lay hevitr'Andriamanitra. Rebeka efa nitenen'Andriamanitra, fa i Jakoba no itoeran'ny safidin'Andriamanitra sy ny fitahin'Andriamanitra teo amin'ny fiainana. Fa inona ny ohatra tsy tsara laitahaka tamin'ny nataon'i Rebeka? De zao, nandeha amin'ny fisainan'ny olona, de
nanjary napita toetra ratsy tany amin'ny zanany. Ary tena napita toetra ratsy tany amin'ny zanany Rebeka, satria nampiainany tao anatin'ny lainga ny zanany. Ozy izy, andininy 5. Rehefa reny Rebeka ny resaka nataony Esau tamin'ny Isaka, de lasa nandeha ny azy Isaka, de niantsony Jakoba zanany Rebeka, de nanao taminy hoe: reko ny rainao nilaza tamin'ny Esau hoe hitondray azy aho ary anamboary hanim-py hoaniko zany, fa rehefa avy mihinanao de ho tsofoko rano eo anatrehan'ny tompo ianao alohan'ny hafatesana. Ko ankehitriny anako, ino tsara aho ary ataovy izay andidiko anao, mankanesa any amin'ny andian'ondry amanosy ka maka zanako soa zay tsara fa anamboarako hanim-py arak'ilay kindrainao hoentinao any amin-drainao zany, ka hoaniny, ka hanomezany tsodrano anao alohan'ny hafatesany. Fa hoy Jakoba tamin'ireny: Esau rahalaiko de voloiny, fa zao kosa malama hoditra. Ko raha mitsapa ny raiko de ho fantany fa mamitaka azy aho ka ahatonga ozina amiko fa tsy tsodrano izany. De namaly azy kosa ny reniny: aoka hoay ny ozina anaka, fa arao ny teniko ka mandehana, akao ireo zanak'osy ireo ao. De nandeha Jakoba de naka ireo zanak'osy ka nitondra azy tany amin'ny-dreniny, de nanamboarany dreniny hanim-py arak'ilay tiany Isaka. Avy eo de nalainy Rebeka ny fitafian'ilay matoana zay tsara indrindra tao an-tranony, ka natafiny any Jakoba. Nalainy koa ny oditrosy ka namonosany sandriny sy ny faritra malama teo amin'ny vozony, de natolony azy ny hanim-py sy ny mofo mba amboariny. Zany ny zavatra nataony Rebeka, de nipita tany amin'ny zanany lay toetra fetsifetsy, lay toetra mandaindainga, lay toetra tsy mahitsy. Fa rehefa nandeha Jakoba de ozy izy: dado, de namaly Isaka nanao hoe: intiao ao anako, fa iza moa ianao? De hoy Jakoba: zao no Esau zanakao lamatoa, efa nanao arak'izay nilazainao aho, koa miarena ary mipetra hihinana amin'ny hazako mba hitsofanao rany aho. Miaina ao anatin'ny lainga, ary ny amarinana ny lainga de lainga. Rehefa mandainga ny olona de tiany amarinina iny, de inona ihany koa no ataony? Mbola lainga ihany no amarinana lay lainga. De satria nanontany Isaka hoe: ahoana moa nahitanao azy hafaingana toy izao anaka? De namaly izy hoe: ny tompo Andriamanitra ao no nampatonga azy teo anatrehako. De jereo tsara fa Andriamanitra mihitsy ny ampidiriny ao anatin'ilay lainga. Ary misy olona tsy menatra mampiasa ny anaran'Andriamanitra amitahana olona, de mbola nitoy ihany le lainga. Manatona kely any ke tsapako anao mba ahafantarako ka Esau. De nanantona ny Isaka ray ny Jakoba ka notsapainy ary lazainy hoe: ny feony de feon'ny Jakoba, nefa ny tanany de tanan'ny Esau. De mbola nanontany fantelony Isaka: ianao tokoa ve ny Esau zanako? De novaliany hoe: eny, izao no izy. Hitantsika zany ny olona mandainga de manamarina ny laingany amin'ny lainga, de manjary zanak'izy, zanaky ny ray ny lainga, zanaky ny ray ny lainga. Ary rehefa zany ny ainan'ny olona de zay afafin'ny olona no jinjain'ny olona. Ary hitantsika tsara zany tamin'ny fiainan'i Jakoba fa nijinja ny zavatra nataony koa izy rehefa mitoy ny tantara moa zany tany amin'ny Labana tamin'izy akavan'ny Rahely. Lay olona namitaka de voafitaka koa. De hitantsika koa zany tamin'ny fiainan'ny zanany, namidiny reo rahalahy ny Josefa de nilaingan'ny zanany koa i Jakoba. Ary zany mahasaropady ny fiainam-pitaizana, fa zay zavatra ataon'ny ray aman-dreny misy fiatraikany any amin'ny zanany foana io. Lay toetrantsika ray aman-dreny misy fiatraikany any amin'ny toetran'ny zanantsika foana io. Ary zay le ohatra tsy sara lay tahaka: inona no modely-piainana avelako an'ny zanako? Inona no modely-piainana tiako tsaroan'ny zanako? Fa tsy ny eritreritra zay mety ho fetraikany tany eriana, fa ny zavatra nyainan'i Jakoba de nampiainan'Andriamanitra azy koa
ny zavatra nataony tamin'ny olona. Namitaka izy de voafitaka koa izy, nandainga izy, langain'ny olona koa izy, ny fitahan'ny olona koa tamin'ny lainga. Tsarovy fa ianao mamafy zavatra eto amin'izao fiainana izao, ary zay afafinao no jinjainao na ho ela na ho aingana zany. Ohatra tsara laitahaka aza mba manome modely ratsy ho an'ny zanakao, ho amin'ny manodidina anao. Fa zany ny zavatra nataony Rebeka, de nisy fiatraikany taty aoriana tamin'ny fiainan'i Jakoba koa zany, satria nataony ny zanany an'izany koa izy tahaka ny nataony tamin'ny ray. De eo amin'izay tsika ny mila mieritreritra hoe taranaka manahoana no avelako. Fa marina fa Jakoba no nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Rebeka hoe amin'ny alalan'io zanakao io no hitahiana ny firenena rehetra, amin'ny alalan'io zanakao io no ametrahako ny teny fikasako. Fa saingy izao nandeha tamin'ny fisainan'ny olona be i Rebeka amin'ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra neny ahitantsika eto de hoe Andriamanitra ny Baiboly de Andriamanitra mamindra fo, Andriamanitra mamindra fo, satria tena namindra fo izy, namindra fo izy. Ary hitantsika tsara fa Jakoba lay mpamitaka, lay pisoloky, satria zay moa ny dikany anarany hoe Jakoba pisoloky na hoe mpamitaka. Fa rehefa nitefen'Andriamanitra izy de nitolona tamin'Andriamanitra, de nataon'Andriamanitra hoe manomboka zao de tsy atao hoe Jakoba ntsony ny anaranao, fa atao hoe Israely. De lasa fitahiana be teo anatrehan'Andriamanitra izy ho an'ny hafa. Inona ny lesona tokony hosotontsika ao anatin'izany? Rehefa miverina amin'Andriamanitra ny olona de arenin'Andriamanitra ny fiainana. Fa na ity ary ny fiainan'i Jakoba tsy nijanona tamin'io toetra ny vakitsika androany io, fa Jakoba no sedrain'Andriamanitra, Jakoba no vain'Andriamanitra, Jakoba nampiasain'Andriamanitra namela tantara tsara teo amin'ny fiainany taty aoriana, satria naninona? Nanaiky no vain'Andriamanitra. Lay Jakoba lasa Israely. Raha mijanona amin'ity tantara ity fotsiny mankony ny andraisantsika ny tantaran'i Jakoba, de tena hoe mivadika ny tantaran'ny Baiboly, fa tsy mijanona amin'io ihany. Fa nasehon'Andriamanitra mibaribary io anehoan'ny toetra tsika olombelo hoe tsika teny tsy tsara e, fa tian'Andriamanitra foana. Tsika teny mivadibadika e, fa tian'Andriamanitra arenina foana. Tsika teny tsy mahay manova teny e, fa Andriamanitra ny afaka manova ny fiainantsika. De mahatanteraka ny planin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary tsisy mahasakana ny planin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa niteny hoe Jakoba no aingan'ny teny fikasako taorinan'ny Abrahama, Isaka, de rizikambana de hoe Jakoba no izy hozy izy. Araka ny Genesisy 5:20 tao, de tanteran'Andriamanitra foana ny teniny amin'ny fombany, amin'ny maha-Andriamanitra azy, fa tsy amin'ny fomban'olona tahaka nataony Rebeka. Raha fitenitsika zay mana ny arahantsika teto izay, de inona ny ohatra tsy tsara laitahaka? De ray aman-dreny mifidifidy zanaka, zanak' dada na zanak' neny, de miteraka olana amin'ny fifandraisana eo, tahaka ny ataony Isaka sy Rebeka. Inona ny ohatra tsy tsara laitahaka? Mampianatra ny zanakao miaina ao anatin'ny lainga sy ny fitaka, fa manjary lasa mpandainga sy mpamitaka koa ny zanakao, tahaka nataony Rebeka tamin'ny Jakoba. Inona ny ohatra tsy tsara laitahaka? De ny hoe ny tsy fahatakarana ny planin'Andriamanitra ohatra ny Isaka, ary ny fanatanterahana ny planin'Andriamanitra amin'ny fomba tsy araka ny sitrapony, tahaka nataony Rebeka ahatongavany tsodrano tamin'ny Jakoba. Fa mila mahandry ny fitondran'Andriamanitra, mahatakatra ny fomba fiasan'Andriamanitra. Fa izao
Inona no zavatra hitantsika amin'ny fiainan'Andriamanitra ao anatin'io? Ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra mpamindra fo. Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra mpanarina. Ny Andriamanitra ny Baiboly dia Andriamanitra tsy manoso-botanana izay rehetra manantona azy. Ka natahaka ny Jakoba aza amin'ny fiainanao dia tian'Andriamanitra foana ianao rehefa miverina aminy. Dia izy no mahay manova ny olona, fa lay pisoloky, lay mpamitaka, Jakoba zany lasa Israely, lay tafik'Andriamanitra, lay fitaovana mahery teo am-pelatanan'Andriamanitra. Dia tandremo hoe ny zavatra ataonao amin'ny zanakao misy fiantraikany amin'ny taranakao io. Fa ny zavatra nataon'ny Rebeka nampitainy tamin'ny Jakoba dia nanjary ny epita tamin'ny zanak' Jakoba koa, lay toetra ratsy tao anatin'izay. Dia mila tapahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ireny toetra ratsy na fanao ratsy mety misy teo amin'ny ankonanao, ny fianakavianao, ny razambenao ireny, mba ahatonga anao tena olom-baovao ao amin'ny Kristy. Vavaka isika. Saotra Andriamanitra mampianatra anay amin'ny alalan'ny teninao ary mananatra anay mba hanananay fitondran-tena mendrika anao. Dia aminao ny ametrahanay ny fiainany ankonana tsiraray avy, mba haizany mpivady miray saina mitaiza ny ankonany. Dia mifono zay raha indraindray miainga avy amin'ny ray aman-dreny ihany ny fisarahana, miainga avy amin'ny ray aman-dreny ihany ny modely ratsy, dia miampita any amin'ny zanaka, mamindra fo mamela heloka ary manarena ny fiainam-pianakaviana tsiraray avy. Dia fantatrao daholo ny ainana isa tokantrano ary tsisy miafina aminao ny fifandraisana misy ao. Tsisy miafina aminao raha miaina amin'ny fahamarinana izay na miaina amin'ny laingalainga, na miaina amin'ny fahamasinana izay na miaina ao anatin'ny fahotana, na miaina ao anatin'ny fanozonana izay na miaina ao anatin'ny fitahina. Fa nomenao fotoana izay androany handiny tena ary iverinao aminao lay Andriamanitra mpamindra fo, lay Andriamanitra mpanarina, lay Andriamanitra fitiavana, lay Andriamanitra tsy mba mizatavan'olona, lay Andriamanitra mitana ny teny fikasana ny meny. Dia nao indray nge nametrahanay izay rehetra mahasoa anay ary nametrahanay ny ankonanay tsiraray avy. Saotra Kristy Tompo. Amen. Dia izay indray no mana isan'andro ny arahantsika tamin'ity ity, ny arahanareo tamin'ny namanareo Kamira Falmana. Fiadanany Tompo amintsika tsiraray avy. Mana isan'andro fandiniana sy fandalinana ny soratra masina, atolotry ny fikambanany Mpiara mamaky ny Baiboly. Raha nahalinanao zany, azo atao ny mividy CD izay hafarana amin'ny fikambanany Mpiara mamaky ny Baiboly, Totobato Ranavalona voalohany Antaninarenina. Raha mila fanampanazavana dia antsoy ny laharana tarby 24 809 92 na 032 72 147 27. Ho anareo any amin'ny faritra kosa mifandraisa na manatona ny mpiandraikitry ny fikambanana any amin'ny faritra misy anareo.